fitiavanao zany ny anaran'i Jesosy. Amen. Manohy ny fampianarana boky romanina isika ka ny anaratsika farany dia ny teolozian'i Paoly izay miorina indrindra amin'ny Jesosy voaomby tamin'ny Azojalena ka nitsangana tamin'ny maty ho ivo ny fampianarana izay olona mino zany Jesosy voaomby tamin'ny Azojalena ka nitsangana tamin'ny maty zany no marina masina manana an Jesosy ao anatiny ary tonga zanak'Andriamanitra mpandova sy mpiray-heva Kristy. Izay ho resantsika androany kosa dia ny hoe ny Romanina toko voalohany andiny 5:20 ny herin'ny filazantsara. Indray mianarantsika androany ka ny Romanina toko voalohany andiny 5:20 zany ny tenin'Andriamanitra izay ho jerentsika. Romanina toko voalohany andiny 5:20 ny anaran'i Jesosy. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra famonjena izay rehetra mino zany. Amen. Tsy menatra ny filazantsara ho Paoly fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Manomboka famaritana natao hoe filazantsara isika. Ny teny fototra izay nakanazy dia ny teny dika hoe evangelion, zany hoe vaovao mafaly na vaovao tsara. Ka ny fotoana sika tsy dia lava ivalaparana fa 10 minitra ihany. Raha fehezina ny filazantsara dia izao ihany Jesosy maty sy nitsangana ny maty ihany ny filazantsara. Ary Jesosy tena niaza ilay évangile incarné na ilay filazantsara tonga nofo. Tsy tonga nofo amin'izao tontolo izao ihany izy fa tena manjaka ao anatin'ny foniny koa. Ka raha fahitana tsotra zany ny filazantsara dia niratsika teo ihany no mamaly azy ny hoe Jesosy irery ihany filazantsara soa. Raha fitina ny Baiboly sy ny fikeren'Andriamanitra amin'ny Baiboly manontolo dia ny iainany olona sy ananany olona zany filazantsara teo zany. Io zany ny famaditana tsotra sady fohy ny atao hoe filazantsara izay azo velarina lava dia lava. Kanefa misy teboka visivisy zay hoentiny zany filazantsara zany. Inona ny vokatsy ny filazantsara amin'ny fiainany mino? Io zany ny teboka faharoa. Ny voalohany dia zao ny hoe mitondra ny Jesosy misy ho ao anatin'ny olona zany filazantsara zany. Martin Luther raha mampianatra azy dia ny hoe izany filazantsara izany no entin'ny fanan'Andriamanitra mampibebaka ny olona, ampino ny olona, mampitombo ny finoan'ny olona ary mampaharitra ny olona ho manak'izay. Ary zany indrindra lazain'ny soratra masina hoe ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny filazantsara kosa tsy mba ho levona manak'izay. Tsy zany ihany fa ilay filazantsara dia mitondra misy an'ilay Jesosy no mitsangana amin'ny maty ao anatin'ny olona. Ary ny vaovao mahafaly aminy dia mitondra famelan-kely zany. Mitondra fampihavanana n'Andriamanitra ary mitondra ny olona hanana fiainana vaovao. Ilay alina ho entin'ny filazantsara teny gasy izy dia hoe filazantsara velo. Inona kosa ny herin'ny filazantsara marana asika azy? Nahoana no atao hoe tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra. Etiny tsy autorité, tsy pouvoir, fa puissance de la parole de Dieu. Lay herin'Andriamanitra zay na dia ilazanosy tao ampasana azy anandreny filazantsara nazatra ilazanosy mifoa hery manangana ny maty. Zay ny puissance ny voalohany mandresa fahafatesana. Ary eo no mahafilazantsara azy. Inona ny vaovao mahafaly? Ny olona maty tonga velona ny herin'ny filazantsara. Ianao koa ry havana na tanora na olon-dehibe izy anizy ianao raha manana an Jesosy ilay tina filazantsara velona ianao. Zay miaona aminao lazaiko aminao fa mahita fiadanam-po izy fa tsy maratra. Tsy mba toetra ny filazantsara zany.
ny lalàna no mandraka tsy misara sy manameloka fa ny filazantsara kosa dia ilay teny ny tompo hoe anaka zaho koa tsy manameloka anao fitiavana mandrak'izay mitiavako anao teny tokana ny teny filazantsara raha résumena autorité sy mba tahaka ny autorité heveriny fa puissance ny fitiavana io no atao hoe filazantsara azo nareo hery ny fitiavana zay manaiky ho faty mba hanananao fiainana azo sika mitanjaky nlay masilazano sara ny filazano tsara dia ilay fitiavana ao anatiny raha filazano tsara tsisy fitiavana fa fankalana dia tsy filazano tsara tena maty milazany Martin Luther anazy tena tongaavana amitsika dia ny hoe jesosy lay milaza hoe fato izao mitiavana Andriamanitra izao tontolo io no fony filazantsara ray manontolo inona koa ny heriny faharoa ny heriny faharoa dia mandevona ny ota io filazantsara io reriany zay tariny fanan'Andriamanitra sy ndraiky tsara no afaka mandevony fahotana ka dia manomboka ao mibatista fanasany tompo mitoriteny miasany zany asany filazantsara hery mandevona amin'ny fahotana ny heriny koa dia hery mandresy ny asany devoly aritasika ihany izy amin'ny mpiandro eo fa Jesosy no référence laitsika rehefa misy devoly fanidisitona dia hoy Jesosy mivoamy za mandidy ianao mivoamy dia nandao lay devoly dia nankatiny aleo ary mba hifinambiky soa ery amin'ny ranomasina zay andeana zay andeananao tsy raharahako Jesosy fa miala tao tsy manakely amin'ny olo-pio anao zany puissance ny filazantsara zany koa omena ny olon'Andriamanitra zany tsy hoe le devoly hita manatany koa ihany le devoly fa nahy patalo ary sasaky ny fehy koa le ka devoly hita maso sa hoana feverinareo any sa irona misy mandeha tokony mandeha zay saky nanjera tameto zay ho atalify anao io mitianao io lianjera mihitsany ary amin'ny loariky ariny ny manana ny filazantsara n'Andriamanitra mahita fa dia tena feno devoly zao tontolo zao kanefa dia mandresy zany izy fa tsy resiny zany fa itengenany ny sasany tsy anao zany tanora tsisy an'izany ato no mahafinaritra tsisy sasana pataloha zany ato fa ny tanoranay ato lay harmonia famonjena sady nandray ny famonjena misary famonjena mandresy devoly izy mandresy koa ny helo sy ny fiainatsika izy ino andikan'izany lay Jesosy manana n'lay hery sy ny fahefana nandresy zany no miteny aminao hoe efa menay ny fahefana rehetra any an-danitra zay tentany koa dia mandehanareo zao efa nandresy zao tontolo zao matria koa fa ianareo koa dia mpandeso any Romanina toko fahavalo dia miteny azy mazava tsara io amin'izany rehetra izany izy dia manoatra noho ny manoatra noho ny mpandresy isika dikany dia ny hoe lay fandreseny Kristy ny fahavalo rehetra fahotana fahafatesana ny devoly zao tontolo zao ny he iny zay rehetra fahavalo aza dia mandresy farany tenenina hoe tsy menatra mahamenatra moa ty filazantsara ty tsy menatra ny filazantsara ko nahoana mahamenatra izy mandramo ihany ampianarana amin'ny resaka Jesosy hoe nareo tanolo amin'ny collègue ny mpiara-mianatra aminareo mezany olona nareo sy zay tsy mahamenatra azo zany lazany tanotiana voalohany anditiro am'roapolo hoe fahatafitina natao fahadalana ohatrany olona adaly any resaka Jesosy am'izao fotoana zao tsy normal ianao raha misadresaka Jesosy any kanefa dia zany no nandrahana antsika na dia fahatafitinana sy fahadalana moan'ny olona azy izy dia herin'Andriamanitra ny andininy faefatra am'roapolo ny tena maneho ny hoe herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra izany filazantsara zany andiny fadimy am'roapolo dia hoe fahadalana heverinao fahadalan'Andriamanitra hoe adalana zany zany milamindalina somatsara tary an-danitra ary kaliditra ary amin'ny tranon'omby sy fahadalana koa zany raha efa manana ny palemy somatsara sy ny vilako ny andehanao
SDF atolele amin'ny métro ary zany misarisary azy zay hoe afahatalàn'andriamanitra kanefa zany ny fahendreny satria zany no azahoanao mba hanana ilay filazantsara soa to fahalemena koa io herin'andriamanitra io apparemment tsisy hery ve ny olona tefahina tsy famaly rorana tsy maly aiza olona manan-kery am'izany fahalemena no hita am'izany fa resena misy aza zay raha misy olona anankiray miady any amin'ny centre belle zay kao no atao hoe resy sy zay kao no atao hoe resy kanefa ny fahafatesan'i Jesosy tsy resy non eo na eo tsy manan-kery aminy ny fahotany sy ny fahafatesany sy ny asany devony fanisangana tamin'ny maty izy rehefa avy eo a ianao koa toa ambany sy malelo sy toa resy mangina foana ny manana an' Jesosy fa tsy enao ny heriko dia tanterahina amin'ny falemena ka ny olona manana an'ilay Jesosy marina dia miaina ny fiainan' Jesosy mety itenenao hoe tsy vita Jesosy ny pasteur ny an' Jesosy marina zao nazara tsy maty andramo asio tefaka io tapolako io fa mamaly anao a fasaizao hoe raha tariny fanan'andriamanitra ianao tsy voatery ho tefaka tahaka azy zany tsy amaly eo misy olona tsy mamaly a misy ataony vady misy masisika mireronakasasaka zaro alako io taizaky ny taratapa mangina le misy le vehivavy koa tafianaratsy fohy kely le vehivavy fa lerangala be tsotra lerangala voatarana minitra miditra amin'ny aina miondre anao dia miondroka lerangala be taizaky ny tara zafadiny eny a tarabisy kely a zay tarabisy sany mimondre kely ao foy le raha matonga lerangala be dia miondro tena holazaina hoe rejeso alohan'ny mpandefotra ny laozanao ny voninahitra ao mba hahatonga lay mpiavina hanekitena ireo masona mianatra fandeferana ny olon'andriamanitra na dia sy mivitatsika raha zay nataon' Jesosy ary lazaiko anao tsy ho vitanao misy ny nataon' Jesosy eny andraha mandroana le namanao dia ho hitanao tsara fa saingy zao ny manana an' Jesosy sady tsy mandora ny namana izy no tsy mamaly koa dia hoe pole tevatevaina kanefa tsy maly mangina latsaina fatorana fonja sisisa dia zao tsy vitanao raha sy tariny fanan'andriamanitra ty aloha dia tena tsy maraiky an'izany ty nofo ty afatra dia zao hoe ny herinao dia ny fanaitrentenan'i Jesosy ny herinao dia ny fahalemem-panahin'i Jesosy ny herinao dia ilay Jesosy miaraka aminao lay tompony hery sy ny tanjaka ka amin'izay dia ho filazantsara velona mandehandeha opakin'ny olona ianao filazantsara ny fitiavana fahalemem-panahy fanetretena ka izay miaona aminao dia velona ary manana fiainana manak'izay satria nyzaray filazantsara ho anao dia Jesosy raha fitinina ary Jesosy tena zany filazantsara zany ny fampitinana ny fampianarana zay mitolotra teo ary monina ao anaty zany filazantsara velona zany ny heriny amin'ny maherin'andriamanitra azy dia ny hery mandresy ny fahafatesana hery mandresy ny fahotana hery mandresy ny devoly hery mandresy hatramin'ny elo ary hery mitondra anao hiakatra ny miabakabaka iny raha tonga farany ary tsenanao Jesosy lay tena filazantsara via lay hitahindraiky ary zay mahatsara azy hoentinao mandresy miadina rehetra koa eo fiainan'izao na inona karazana aby atrenao dia tsarovy fampandresy anao satria manana an'ilay mpandresy na problema fianarana na tokantrano na fiainana na inona tsarovy ny filazantsara ny fandresena kitoa meny Jesosy anao zany fandresena zany ary sy zany fa fiainana manak'izay ny filazantsara ary iny mahasara azy indrindra le tampo ny fahatsarany filazantsara dia zao ny lanitra misokatra ho an'ny mpanota zay meny sy ny bemaka eo an'Andriamanitra irery idera sy laza ary voninahitra zay tazatra amin'ny taloha ka ho mandrak'izay vavaka isika Andriamanitra misaotranao indrindra zay
fa ny filazany tsara dia nomena ho anay ny alalan'ny tenanao, ny alalan'ny tena manodranao, ny alalan'ny batisa masina koa mba hanafaka anay ary atonga anay mipandresy mandrakizay. Saotra Jesosy, saotra tompony fitiavanao sy ny famindramponao ka atonga anay mba hianatra ny fandeferanao, hianatra ny fitiavanao, hianatra hiaina tahaka ny fiainanao. Tsy vitanay zany Jesosy raha tsy manana ny fanahinao zay. Ny fanahy masino hitarika anay ary rahatrizay masokafo ny lanitra ao idiran'ny mpanotako velay izany ny fahatsarany filazantsaranao. Anarany Jesosy, amen. Ny andininy farany amin'ny hira Jesosy Leliany filazantsara soa teo a mandamatsika ny fampianana izay koa ny manany diakona monjy ny